Tomboina amintsika mianakavy any ny fahasoavana ny fitahina ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Miarabanao manokana ny tenako amin'izao fotoana zao pasteur André Alvarez, eto anilakety ihany koa ny pasteur Tovinarivo Tremarvonia. Miarabanao pasteur. Miaraban'ny pasteur Alvarez ary tsy adinoina foana tsika rehetra manaraka amin'ity tokantrano ity amin'izao fahitalavitra izao na amin'ity manaraka amin'ny internet na ny YouTube hainao aty ampitan-dranomasina aty na aty amin'ny faritany maro samihafa aty dia mirary ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ho tonga sy hanapaka ao anatin'ny fiaina tokantranonao. Iny ary andeo roso avy atantsika ato amin'ny Exodus toko fahasivy amby roapolo andiny vavalo amby telopolo toizina ny toko fahatelopolo hatramin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Deo hivavaka alohany hamakitsika zany teny zany dahoary. Raha eo dia zava-dehibe aminay tokoa ny mivavaka aminao isanandro. Ny vavaka dia fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Ny vavaka no ahafahanay mamantatra sitraponao Andriamanitra. Ny tenao ihany koa dia fiainana aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Raha andinika ny teninao zay hianatra ny teninao dia tsy efa ny fisainana maha-olombelona na fahendrena maha-olombelona na expérience nananan'olombelona fa ny fianarana ny teninao dia ny fanahy masina rery ihany no afaka manazava ny fonay, manazava ny teninao mba ho azonay tsara mazava tsara, mba ahafanay mandeha araka ny sitraponao dia sokafo ny sainay sy ny fonay. Tahi manokana zao fotoana zao tompo ny tsiraray avy zay manaraka an'izao fandarana zao na amin'inona no fitaovana ampiasainy ahafahany manaraka an'izao fandarana zao na amin'ny YouTube na amin'ny internet na amin'ny fahitalavitra na amin'ny radio na amin'inona zavatra maro samihafa dia zao nangatanay aminao hoe aoka ny herinao fahasoavanao ipita amin'ny alalan'izao fandarana zao ho tonga any amin'ny toerana zay anarany tsiraray avy zao fandarana zao dia andray hery andray fahasoavana fitahina. Ny marary dia ho sitrana ao anatin'ity fampianarana ity. Ny manan'olana dia andray vahaolana. Ny kelikely hery dia azo hery be indray. Ny malahelohelo dia azo fifaliana avy anatin'ny fony ihany. Ary ireo mangetaheta ny fahamarinana dia isy kasika manokana avy aminao Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana zao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Dahoary pasteur Exodus toko fahasivy amby roapolo andininy fahavalo amby telopolo toizana amin'ny toko fahatelopolo hatrany amin'ny andininy fahafolo izany. Lohateny voalohany dia hoe ny fanatitra isa maraina sy isakariva. Ary zao no aterinao eo ambonin'ny altara zanakony roa izay retaona isanandro. Ny zanakony ray aterinao noho ny maraina ary zanakondry ray koa aterinao noho ny hariva. Ary koa mba tsara toto apafolo ny efa voaroaro tsara, voaroaro diloilo voavely apahefatry nina sy divay apahefatry nina ho fanatitra hidina amin'ny isan-janakondry iray. Ary zanakondry ray koa aterinao noho ny hariva ary fanatitra hoanina sy fanatitra hidina tahaka ny natanao tamin'ny fanatitra maraina no ampombanao azy. Ho anitra kasitrahana dia fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova. Ho fanatitra dorana mandrakarivo zany hatramin'ny taranakareo faramandimby eo anolohan'ny varavaran'ny tranolay fonana eo anatrehan'i Jehova dia ao amin'izay eonako aminareo iteny aminao. Ary eona amin'ny zanak'Israely ao ka ho amasininy voninahitro izy ary ho amasiniko ny tranolay fihaonana sy ny altara ary amasininy koa Aronina sy ny zanany mba hampisorona ho ahy. Aronina eo amin'ny zanak'Israely aho ka ho andriamaniny ary ho fantany fa izao ny Jehova andriamaniny zay nitondra azy nivoaka avy teny amin'ny tany Egypta mba honona eo aminy aho. Izao ny Jehova andriamaniny. Toko fahatelopolo andiny voalohany ny altara fandoroana didikazo manitra andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary manaova altara andoroana didikazo manitra azo akasia no anaovanao azy. Ho ray akio avy ny lafiny efatra dia ho efajoro izy ary roa akio ny aviny ary ataovy miray amin'ny tandrony. Ary petao takela-bolamena tsara izy dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony. Ary asio koronosy volamena manodidina ary asio vava volamena roa izy eo ambanin'ny koronosiny ka ataovy eo amin'ny zorony efatra ireo. Ary ny fitoerany bao ireo ilanjana azy.
ary ny azo akasia no naoviny bao kapetao takelabolamena ary apetrao alohan'ny efitra izay manakona ny fiaran'ny vavolombelona izy dia manandrifiny drakotra fanaovam-panavotana eo ambanin'ny vavolombelona zay eonako aminao amboniny vavolombelona eo amboniny vavolombelona azafady tompoka diny fahenina ary apetrao eo alohan'ny efitra izay manakona ny fiaran'ny vavolombelona izy dia manandrifiny drakotra fanaovam-panavotana eo amboniny vavolombelona zay eonako aminao ary araona nandolo didikazo manopofona eo isamaraina raha mamboatra ny lela fanaovan-jiro no andorona izany ary raha mampirehatra ny lela fanaovan-jiro araona no ny arivo no andorona izany koa didikazo manopofona eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva hatramin'ny taranak'ireo faramandimby izany aza manatitra didikazo manitra tsy izy eo ianareo na fanatitra dorana na fanatitra hoanina ary aza manidina fanatitra idiny eo ary eo karona anao fanavotana eo amin'ny tandrony indray ray mandia isan-keritaona amin'ny rano fanatitra no niota izay atao fanavotana indray mandia isan-keritaona no anaovan'ny fanavotana eo hatramin'ny taranak'ireo faramandimby ho masina indrindra ho an'i Jehovah izany pasteur. Ya misaotra ny pasteur Alvarez moa namaky an'izay andalatsoratra masina lavalava ihany ny vaky teny teo iny izany kanefa tsy maintsy nyvakina satria tsika moa efa nanaiky teo anatrehan'ny tompo fa ho ampianarina ny baiboly manontolo natao indrindra moa ry havana malala ao amin'ny tompo ny fampianarana tahaka an'izao mba nivozantsika fahalalana kanefa ny tsy hoe fahalalana fahalalana be fotsiny hoe fantatro mitoko sy andininy na mazava amitsy hoe ay ve ny dikany lianina ohatran'izao fa ny tena marina dia izao hoe rehefa mandreny toroteny na ny fampianarana tahaka an'izao ianao dia ozy foana ilay teny soratra masina manao hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny zavatra anankiray ihany no tena anisan'ny mahabe finoana mahavoky ny finoana ary sakafon'ny finoana dia ny toroteny zany hoe ny olona iray zany pasteur Alvarez rehefa mazoto meny tenin'Andriamanitra na meny toroteny tahaka izao na mamaky baiboly dia lasa mahagaga mihitsy ireny olona ireny satria lasa manam-pinoana ary zany tsy mampitovy ny mpino ao anatin'ny fiangonana misy mpino rehefa ao anatina toroteny na misy olona ihany koa rehefa miaino na mijery ny fandarana tahaka an'izao dia zao misy olona tena mahay mijery zany hoe miaino mihitsy izy dia tafaletika any am-pondra izy ary mitompo ilay finoana fa misy karazan'olona ndray nefany tsy miditra amin'ny lohany mihitsy zay zavatra ambaranao eo dia reny olondray zany ohatrany maniditsidina fotsiny ihany fa tsy manana finoana marina zay mipetraka ao anatiny ao izany ka ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao araka nyteniko taminao teo hoe marina fa mampitombo fahalalana fa arak'ilay lohevitra hitantsika amin'ny fiakoira famantarana dia hoe manangana fiainana miaraka amin'ny Kristy Jesosy zany hoe tsy mamelanao mihitsy ty fampianarana ity raha tsy mitsangana ny fiainanao ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany Exodus toko fa 7 sy ny toko fa 3 tsika zao pasteur Alvarez raha toka fitindriko ely aloha zany ny toko fa 5 ary ny 7 farany teo dia mitovitovy ihany lay zavatra nolazainy zany hoe tao anatin'lay drafitr'Andriamanitra mifananganana ny taberna kely iny efa nazavaintsika teto manao hoe lay tena original ny taberna kely dia any an-danitra fa nasain'Andriamanitra nanamboatra n'lay endrika any an-danitra i Mosesy ary nyrefiny io taberna kely io dia tsy ny mpandrafitra mahay no naka ny refiny izy io hoe zao ny ataontsika mba hapety azy marina fa tamin'izany fotoana zany efa teo ry Bezalila fa tsy ry Bezalila no naka ny refiny na dia architecte may izy zany nataoko hoe mianatra momba ny fandrafetana tena may fa Andriamanitra mihitsy zany nanome ny refiny pasteur hoe zao ny refy anaovanareo an'le izy io resaka taberna kely io dia efa nao azavaintsika le izy fa amin'ity amin'ny testamenta vaovao dia tsy inona kory ny tena marina mahakasika ny taberna kely na mahakasika ny tranolay fiaona na mahakasika ny tempoly fa itsika vatatenantsika olombelona mihitsy no mitenenin'Andriamanitra any amin'ny boky ny Hebreo toko fa 4 any dia hoe itsika no tranon'Andriamanitra ary Kristy no zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra hoy apôstôly Paoly manao hoe tsy fantatrareo fa tempolon'Andriamanitra ianareo raha ny fanan'Andriamanitra ozy
no mitoetra ao anatinareo rehefa novidina tamin'ny alalan'ny rano Kristy tsika ka toka voavela heloka pasteur Alvarez de lasa i Jesosy Kristy tompo no manapaka ao anatintsika ao de lasa tranon'Andriamanitra isika zany anie ny mahatonga soratra masina manao hoe zay rehetra nateraka Andriamanitra de tsy manota de tadidio tsara mihitsy fa ny tranon'Andriamanitra na ny tempolo na ny taberna kely na itranon'ilay fionan'io dia tsy tia zavatra maloto izy io tsy azo hitorana zavatra maloto na sakafo maloto tsy tia zavatra tsy mendrika mihitsy zany miditra ao anatin'izy io fa tena hoe masina loatra izany taberna kelyn'Andriamanitra zany satria nambara soratra masina hoe ao no ionana eo amin'ilay rakotra fanaovam-panavota aloha zy ny teny soratra masina zany misy fanavotany ao de eo Andriamanitra no miona amin'ny Mosesy miona amin'ny reo zanak'Israely reo dia miteny Andriamanitra hoe zao ndray ny ataonareo zao nataonareo novakinao teo lay andininy fahavala amby telopolo mbola tao anatin'ilay taberna kely any izy io pasteur izay ao anatin'ilay tranon'ilay fionana ina moa ny zavatra mitranga nisy fitsipitra no omen'Andriamanitra mahakasika natao hoe fanatitra isa maraina sy fanatitra isakariva izany somary ho azavaitsika kely amin'ny fomba tsotra angambany hoe atao inona moa le fanatitra maraina sy fanatitra ariva ohatra zao zany izy io pasteur Alvarez io fanatitra maraina sy fanatitra ariva io de natao ho karazana ohatrany hoe fifonana ho an'ny zanak'Israely any amin'ny andalatsoratra masina avy izy io dia na izy io ny domoina ny vonoana na voromailala fa eto moa zany de ondry maray tsy ariva de misy ondry anankiray vonoana maraina de misy ondry anankiray vonoana ny ariva de ohatra zay keo rapitso zany hoe mandritra ny 365 jours zany dia misy ondry vonoana maray tsy ariva foana eo zany pasteur Alvarez zay zany le fipetraka izy ary tsy maintsy natao io zavatra io tsy maintsy natao de eto amin'ity toko fatelopolo ty ndray de ozy izy lay soratra masina zay novakinao teo manao hoe eo amin'ny andininy fahafolo ary ao koa iarao nanao fanavotana eo amin'ny tandrony indray mandeha isan-keritaona amin'ny rano fanatitra noho ny ota zay atao fanavotana indray mandeha isan-keritaona no anaovana fanavotana eo hatramin'ny taranaka reo faramandimby masina indrindra ho an'i Jehovah zany de misy lay ty ataon'le fanatitra indray mandeha isan-keritaona ty isaky ny andro fanavotana no fanaovana an'izy io zany pasteur Alvarez zay ataony arona satria arona ny mpisorona be tamin'izany vanim-potoana izany inona moa ry havana malala amin'ny tompony hevitra finosony zany rehetrarehetra zany voalohany aloha de izao voalohany de izao averintsika foana pasteur manao hoe raha ataoko hoe ny ondry amanosy na ny omby no vonoina de misy olona tsy araka an'izay mihitsy ohatra zao hoe tsy haiko nareo mety folo mianaka zao ny ao an-trano zay zao raiky ambe folo mianaka zao ny ao an-trano ao zay folo de nareo folo de eritrereto zany pasteur raha ohatra zany hoe mila ondry ray avy isan'olontsika maraina ariva maraina ariva maraina ariva de eritrereto hoe 1 million zao ny ondry anankiray am'le ondry tsy misy clé mireny fa raha le misy clé mandray mety mbola azo 250 de io zany ny vononao ka raha maray tsy ariva zany ny ohatra ny ana zany 2 millions ka raha folo mianaka zay any amin'ny 20 millions par jour zany ny fanatitra fotsiny fanatitra mba hagatana famelan-kely koa fotsiny 20 millions 20 millions par jour de eritreretinao am'zany fa somary hoentsakentsana ihany zany mety misy mpanakarena ihany avitan'izany hoe isan'andro san'andro dia 20 millions ny vola mivoaka eo aminy satria mety mampiditra izy 1 milliard par jour any amin'ny 600 millions isam-bolana raha mpanakare zany tsy de misy olona fa ny raha be indray de ty le ondro vidina mihitsy ny tsisy tsory na nafatra azy ianao ohatra hoe Antananarivo zao diny amin'ny faritran-dotam-penaka iny mba misy kanefa reny raha ireny zany fahitako anazy reny le manao andiany maro an-dotam-penaka reny ritra ao anatin'ny ifandrombany satria tsy ampy atao fanatitra reny zavatra reny ka na avy any amin'ny faritra atsimo na avy any amin'ny faritra manerana nosy zany de mety tsy anomery zareo fa ny anaitiko azy ty mbola tiako azy anay ty mbola be fahotana be ty mbola tena tsy ampy anay ny ondry amanosinay fa dia alao samy manavitra ny ainy de mety ondrongatra be ny fangalaranaomby sy ny fangalarana ondry amanosy tam'izany fotoana zany kanefa vakio kely eny pasteur ny Hébreux toko 7:24 hoe inona nefa ny tena inona ny vokatry le izy raha izay tokoa raha no
no zavatra mitranga raha vonona ny ondry amanosy na vonona ny omby de ny fijeriny Hébreu toko 7:7 bakeo koa le pasteur Alvarez vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zay Hébreu toko 7:7 fa tsy mahisitra ny ota ny ranombylahy sy ny ranosolahy zay jereo tsara nefa le zany tsy mahisitra ota tsy mahisitra ota zany tsy mitora fiovapo ho an'ny olona na ripaka maty eo azy ny ondry amanosinao ny fiovapo tsy misy zay mantsy le izy pasteur Alvarez tao amin'ny testamenta taloha de tsy afaka tamin'ny fahotana ny olona fa voasarona fotsiny ny fahotana zay no mahatonga ny Davida anteny manao hoe sambatra ny olona zay voavela elo ny sy voasarona ny fahotana zany hoe le fahotana voasarona fotsiny ao fa le izy tsy afaka fa taty amin'ny andron'i Jesosy zany ozy ny Jaona toko voalohany 9:20 indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manasitra ny fahotana zao tontolo zao de Jesosy Kristy tompo mihitsy lay zanak'ondron'Andriamanitra tsy misy kilema ary Jesosy Kristy tompo raha tonga teto ambonin'ny tany de naka ny endriky ny olona kanefa nanana ny natiora n'Andriamanitra i Jesosy rery ihany ny olombelona tsy nanana fahadisoana i Jesosy Kristy tompo rery ihany ny olombelona nandy nofamandrana tera-behivavy nefa tsy mba nainanota Jesosy Kristy tompo rery ihany no natateraka ny fahamarinana zay takin'ny lalàna Jesosy Kristy tompo rery ihany no tsy nanatsiny tamin'ny fitondran-tena fa tanteraka tao amin'ny fahamasinana tanteraka tao amin'ny fahamarinana tsy nisy aretina tao aminy tsy nisy mikroba tao aminy tsy nandarana famisaviana tsy nisy ozona tao aminy ny raha nikorina taon'i Jesosy Kristy tompo de le rahan'Andriamanitra ary tsisy ota iny rahan'i Kristy tompo iny kanefa tadidio tsara fa itsika olombelona de landovany fahotana tamin'ny taranaka Damaseva nefa ny pasteur tadidio tsara mihitsy hoe raha lay didim-pitsarana ho aminy mivoaka de fahafatesana ny tambony ota noho izany tsy maintsy nanao ny hevitra rehetra mba amonjenantsika Andriamanitra de naniraka an' Jesosy Kristy tompo lay tanteraka lay manana ny rahan'Andriamanitra tao anatiny lay olombelona tonga nofamandrana efa tsy nainanota de iny no nanao sorona ny tenany teo ambony azy fijaliana nanolotra ny ainy na ny fanahany nandatsaka ny rahany de iny rahan'i Kristy tompo iny no raisitsika iny le hoe rehefa mivavaka ianao de hoe raisiko ny rahan'i Jesosy avozy amin'ny rahanao a Jesosy avozy ny raha ato anatiko mba hananitriky ny rahanao avozy ny raha ato anatiko mba hiala ny raha mahampanota fa tena hitina le rano zanak'ondry de zay no mahatonga an'le olona lasa olom-baovao lasa olona nateraka indray de lasa tsy mahay manota intsony be deaibe matsy ny olona pasteur na defa mpivavaka azy de mbola miaina ao anatina fahotana lava ao anatina fijangajangana lava ao anatina fitondran-tena manoto satria ny tena marina de ty tsy fantany le votatin'ny famonjena zay na ny rahan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompo ka tsy niraisiny le izy de anika tsy miteraka fiovana eo amin'ny fiainany zany olona izany pasteur Alvarez metraka fantanina pasteur rehefa aveo fa le Exodus toko 7:20 teo andininy fa 10:20 de mivaky toy zao hoe aronona eo amin'ny zanak'Israely aho ka ho andriamanina ary ho fantany fa izao ny Jehovah andriamaniny sy nitondra azy mivoaka avy tany amin'ny tany Egypta mba honony eo aminy aho zao no Jehovah andriamanina zany hoe Andriamanitra matoa nametraka an'izay lalàna sy fitsipika zay to pasteur ny amin'ny fanatitra ny amin'ny misy zany le fanatitra isa maraina isakariva zany izay ny mpisorona rery ihany no manana fahefana moa zany pasteur hoe hitondra ny rany zanak'ondry ny vonona io zany hoe na de tsisy manatitra fanatitra aza ny olona pasteur hoe tsisy nanota mihitsy zany zanak'Israely ohatra hoe tsisy nanota mihitsy zany hoe mba ohatra zany fa tsisy mihitsy aloha zany de tsy maintsy alefa foana io ondry isa maraina isakariva io tsy maintsy vonona foana na nanatitra zanak'Israely na tsy nanatitra akoatra zay aterina zanak'Israely zany de tsy maintsy misy sondra anankiray vonona maraina ondry anankiray vonona ny ariva ny anton'izay moa zany de hoe zay mihitsy le fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka tsisy famelan-keloka ho an'ny zanak'Israely raha vao tsy maty ondry io de zanak'Israely no ringana zay zany le zavatra nisy tamin'izay fotoan'izay ary nambaranao ihany koa pasteur tamin'ny toko 7 de momba ny raha-mpisorona be zay tsy ny mpisorona rehetra ihany koa no afaka miditra ao anaty lefitra masina indrindra afaka le mitondra fanatitra isan-keritaona eo ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana eo amin'le kérobim amin'ny teny hébreu moa le hoe sekina eo zany le sekina io no araraka eo le raha de eo Andriamanitra no miteny amin'ny zanak'Israely eo izy no mifandahatra amin'le mpisorona be ka tsy mpisorona rehetra pasteur no afaka miditra manatitra raha eo fa raha vao olon-kafa no miditra ao de maty avy hatrany tonga de maty fa tsy maintsy olona spécial olona voatokana de iaronina rery ihany zany no afaka miditra anatin'ny efitra masina indrindra mitondra ny fanatitra isan-keritaona io ny fantanina pasteur de tahaka an'izao
zao fanontaniana petraka hoe inona zany paster no hevitra fonosiny raha am'izao fotoana zao nefa anaty isa-maraina sy fanaty isan-kariva ary ny didika azo manitra aterina isan-keritaona amin'ny efitra masina indrindra misy mola eto amin'ny toko fatelopolo lay andalatsoratra masina vakitsika teo dia hoe altara fandoroana didika azo manitra ny altara tsy maintsy miaraka amina fanatitra foana zany hoe reo zavatra anakoroa reo zany tsy afaka misaraka mihitsy a pasteur Alvarez raha vao misy ny altara dia misy ny fanatitra i Abrahama dia nanao altara dia nisy ny fanatitra i Jakoba rehefa tonga tao Betela dia nanao altara dia nisy ny fanatitra na inona zany zavatra atsangana ka eo ny altara dia misy zay ny fanatitra midika zay zavatra zay tsarotsika tsara angamba lay karazana grand défi nataon'ny Eli tamin'ny mpaminan'ny Bala sy ny Astarta tao amin'ny tendrombohitra Karmela ny zavatra nitsanga tamin'izay fotoana izay a ny défi nataon'ny Eli dia hoe zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo aoka izy no Andriamanitra dika an'le hoe Andriamanitra mamaly amin'ny afo tsy any amin'ny afo ny zava-dehibe fa zay Andriamanitra mamaly vavaka eto amin'ity altara ity dia aoka izy no Andriamanitra any zany no tena finosin'le izy dia inao izy ianao no tonga dia fepetra ny raisin'ny Eli mpaminany natsangana inga ianao aloha le altara efa rava le altara aloha nataony aloha dia rehefa vita le altara dia natao amin'izay ny fanatitra dikan'le fanatitra zay nataony Eli mpaminany zany hoe nisy zavatra rava atao lay altara zany le altara dia manambaran'le fanatrehan'Andriamanitra ny altara dia manambaran'ny fanolorantena ny kristianina anankiray fanolorantena mpanompon'Andriamanitra anankiray ka rehefa rava io altara io a dia tsy misy tsony lay connexion ny olombelona amin'Andriamanitra satria potika lay altara ka na inona fanatitra atao eo dia tsy ho akasitran'Andriamanitra mihitsy ka zay mahatokana amin'ny teny amin'ny pasteur Alvarez hoe tsy afaka misaraka ireo zavatra zao dia rehefa vita le altara dia napetraka Eli lay fanatitra dia jereo tsara misy zavatra io fanatitra io a rehefa miakatra eo anatrehan'Andriamanitra izy io dia fofona anakoroa ihany ny fofona io ny fofona voalohany a dia manimpofona ary ny fofona faharoa dia fahavetavetana zay ihany ny fofona io pasteur vakeo koa leny ny ato amin'ny Isaia toko voalohany iresaka an'izay fofona zay tsika aloha le fofon'le fanatitra io hoe inona moa zany avy ambony altara zany zay satria araka ny fanazavana teo hoe tsy afaka isy fanatitra raha tsisy altara zay eo amin'ny andininy a faharoa amby folo Isaia toko voalohany amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao raha avy miseho anatrehako ianareo izy moa nitady anareo anitsakitsaka ny kianjako aza mitondra fanatim-poana itsony fofona fahavetavetana amiko zany eo amin'ny andininy faefatra amby folo dia faefatra amby folo ny voaloham-bolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia ala ny fanahiko mavesatra amiko zany ka sasatra nitondra azy aho dimy amby folo raha manatanana ianareo dia hitapimaso ty hijery anareo aho enina dia manao vavaka be azy ianareo dia tsy hainao feno ranon'olona ny tananareo zay jereo tsara pasteur fa zanak'Israely ny resahany eto ny ainy atao anatina fijangajagana ny ainy atao anatina fanompo-tsampy ny ainy atao anatina falotona dia nefa nanao fanatitra ary le olona reo dia mivavaka sabata manao voaloham-bolana mitandrina amin'ny pasika sy amin'ny pentecoste manao fanompo-pivavahana lay voatendrin'i Jehova ozy ny soratra masina dia nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra dia ozy Andriamanitra ozy mihitsy Andriamanitra manao hoe aza mitondra an'izany fanatim-poana zany tsony fa fofona fahavetavetana amiko zany tsy zakako ny fivoriana masina roaroa paratsiana zany hoe ao anatina toerana anankiray zany ka misy faratsiana ao misy fahalotona ao dia tena voavetaveta mihitsy a lay fofona fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy zavatra zay ary mahatezitra an'Andriamanitra le izy ary zany natonga an'Andriamanitra tsy namaly any Ahaba mihitsy nampanjaka ny Israely azy
ireo le hoe mpaminany bala sy mpaminany asera reo ne sady malala baiboly reo raha am'izao vanim-potoana zao e malala baiboly reny le hotanao le mpitaiza olona le mpanompo sampo reny a milalao kalanoro milalao zazavavin-drano nefa misy baiboly ihany keo eo aminy eo misy tenin'andriamanitra manao hoe fa nifahasoavan'andriamanitra natoy zao a de asiany soratra kely manao hoe andriamanitra manasitrana fa izahako no milalao odigasy ohatraohatran'izay le votoatany zany raha tonga de tsorona andresaka ka ny hevitry le zany pasteur hoe mizara roa mazava tsara ohatran'izay de zay natonga n'andriamanitra tsy ny haino le mpaminany ny bala mihitsy fa i Eli kosa de noenon'andriamanitra satria mipetraka tsara le altara de rehefa vita le altara natao le fanatitra niakatra teo anatren'andriamanitra le fanatitra hodorana iny le fofona iny le fofona de rehefa niakatra teo anatren'andriamanitra le izy faly andriamanitra de izao tonga de nahidin'andriamanitra avy any an-danitra any a lay afo satria iny no famantarana teo hoe zay andriamanitra mamaly amin'ny afo naoko izy andriamanitra de tahaka an'izay zany le izy pasteur Alvarez zany hoe rehefa nivavaka izy namaly vavaka andriamanitra misy vavaka zany tsy hoenon'andriamanitra mihitsy raha tsy mipetraka araka ny tokony izy mihitsy lay altara de le faloratena ozy tsika na le fomba entina manompo an'andriamanitra misy fanatitra tsy ho akasitrahan'andriamanitra mihitsy ina moa le fanatitra zany raha jerentsika eto le fanatitra resantsika eto zany de zao hoe lay antitsy lay vavaka ao tonga eo anatren'andriamanitra mba naporofotsika an'izay ne ndao jerentsika ohatra leo ny ao amin'ny apokalypsy boka ny apokalypsy toko fadimy apokalypsy toko fadimy apokalypsy toko fadimy a de eo amin'ny andininy fahavalo andiny fahavalo apokalypsy toko fadimy andiny fahavalo avaky toy zao ary rehefa nandray boky izy ny zava-mananana efatra sy ny lolona efatra amby 20 dia ny akoha ka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditika azo manta izy de vavaka ataon'ny olona masina izany any amin'ny apokalypsy toko fahavalo ihany ko moa pasteur dia misy tovitovizany am'izay teny zay ihany zany hoe lay ditika azo manta zany a lay fanatitra hodorana ka miakatra ny fofony eo anatrehan'ny tompo de jereo tsara ny amin'ny toko fatelopolo e ny andiny faveto ary arona andory ditika azo manimpofona eo isa maraina raha manamboatra lay lela fanaovantsika de le ditika azo manimpofona io zany lay vavaka ataon'ny olona masina hitanao misy vavaka zany vao mivavaka ianao le maraina iny mifoy ianao amin'ny misy amintsika moa zao ohatra hoe mifoha amin'ny telo maraina misy mifoha amin'ny roa misy amin'ny enina sasany misy moa reny le kamokamo reny mety amin'ny fito sasany izy vao mifoha de miariva ndraiky ohatran'izay de arakaraka le olona zany io pasteur Alvarez fa ny hevitry le zany de le hoe fivavaky ny olona masina tonga eo anatrehan'andriamanitra ka rehefa tonga eo anatrehan'andriamanitra le vavaky le olona masina de jereo tsara zay olona nivavaka ka nakasitran'andriamanitra de miteny aminao a raha tsorona amin'ny teny mahitsy de zao nahazo valim-bavaka dikan'le hoe vavaka manta ditika azy manimpofona fa tsy fofona fahavetavetana de tonga eo anatrehan'andriamanitra mihitsy lay vavaka tena connecté amin'andriamanitra zany le olona pasteur ina eny mitanao rehefa le misy mpanompon'andriamanitra reo ohatra mivavaka de mandohalika eo izy de satrany tsy hiala eo ampandaoliana eo satrany tsy hiala am'le vavaka mihitsy tsy sazo ho anazy mihitsy any mivavaka misy olona mety miteny azy manao hoe mandohalika ela be ohatry ny olona voasazy tony kanefa de tadio tsara fa fahafinaretana ho an'ny mpino sy ho an'ny mpanompon'andriamanitra anankiray no mivavaka maharitra satria ny antony de zao tafaray amin'andriamanitra izy ary rehefa tafaray amin'andriamanitra izy a de ny fiainan'iny olona iny ko manaraka ny fanoloratenany io ny olona be fanoloratena zany ka tafaray amin'andriamanitra de mamokatra amin'ny zavatra ataony Jesosy Kristy tompo de nyteny manao hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay manao na inona be lehibe ny kristiana ny tafasaraka amin'andriamanitra zany hoe mivavaka izy fa na izy mivavaka aza de matsapa manao hoe reraka azany maina azany tena tsy tafiditra mihitsy azany tena tsy ao mihitsy zany fanoloratenako zany dikan'iny de hoe tsy tonga eo anatrehan'andriamanitra lay fivavaka ao ho atoro antsika moa rehefa avy eo pasteur Alvarez hoe inona ny tonga ny olona anankiray a tena ho tafaray amin'andriamanitra rehefa mivavaka pasteur Alvarez mahafinaritra be ary mahaliana tokoa le zavatra namarana teo pasteur hoe ay zany ty ditika azo manitra lazain'ny exodosy tamin'ny testamenta taloha ty a sy ny fanatitra isa maraina isakariva ary ny altara de tsy inona akory zany fa tena rehefa azavaina amin'ny lafiny ara-panahy am'izao vaninandro enantsika zao dia ny fanoloratena ny vavaka ny fanompotsika an'andriamanitra am'izao fotoana zao a no mife mamaritra
izay hoe altara sy didikazo manitra zay. Misy zavatra ohatra zao pasteur, zavatra fampianarana izay tsara fantatra ihany koa pasteur hoe ivavaka io zany a de zao tenin'Andriamanitra ny amin'ny efisianina hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofamandraha fa amin'ny fanaratsy sy ny fanapahana sy ny fahefana eny amin'ny rivotra. Ka ivavaka io zany araka le zavatra nyteneninao teo pasteur vakitsika teo tamin'ny bokin'ny Apocalypse 5:5 teo de hoe fofona didikazo manitra, fofona manitra zany izy io anitra kasana eo anatrehan'ny tompo rehefa hoe tena tafaray amin'ny tompo zany ianao. Fa le olona zany rehefa mivavaka pasteur ohatra hoe vavaka personnel andresantsika, vavaka manokana hoe fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, vavaka ny an-trano izy ohatra zao pasteur, dia ivavaka ataon'io zany pasteur raha ny baibolitsika ny jerena de zao mifandehany hoe tsy tonga de mirehatra mafana avy hatrany io vavaka io fa mainka zany aloha le vavaka arakaraka le vavaka ataon'le olona misaotra ny tompo izy de mainka le vavaka de manomboka misy setroka didikazo manopofona zany miakatra avy eo. De iny vavaka iny rehefa mitohy iny vavaka iny de miamrehatra miamafana de le setroka didikazo manitra teo pasteur dia tsy mijanonao didikazo manitra tsony izy fa tahakany hoe tena misy le vavaka iny moa zany le bokin'ny Apocalypse io de lasa mivadika tena lasa afo ndray zany le izy avy eo, lasa afo tena ozy ny tenin'Andriamanitra fiasa mivavaka ny marina de mahery indrindra, tsy zakany devolo zany io vavaka io pasteur rehefa tena mirehatra le olona. Amin'ny voalohany le vavaka ohatrany mijanona ho setroka fotsiny zany le didikazo manopofona, fa rehefa mandeha le izy efa mirehatra dia lasa mivadika afo. Ary iny ny raha misy olona zany ianao mivavaka be zany ka olona manodidina anao manompo samby de manomboka mirehatra daholo ny hery maizina, manomboka levina daholo ny hery maizina eo amin'ny toerana zay manodidina anao. Ary eo ny devolo miasa pasteur hoe atao satria matsiaro mijaly zany ny devoly rehefa mahita olona ray tena mivavaka tafaray amin'Andriamanitra de matsiaro mijaly ny devoly. Tontolo ny ara-panahy resako ty hoe ny devolo io zany rehefa mahitanao mivavaka de mijaly may tsy mazaka. Ohatra misy famosaviana zany manodidina anao eo ka mivavaka be anao de tsy zakana famosaviana, tsy zakana herina famosaviana zany io herina vavaka ataonao io. De manao zay fomba rehetra ny devolo pasteur isakanana le olona anapahana le fivavahana, le vavaka mirehatra be zany de ozy ny devoly amin'ny fomba ahoana natao anapahana an'iny vavaka iny. Ary ny devoly tsy afaka anapaka an'iny vavaka iny hoe sakany io vavaka io tsy hiakatra, tsy voasakany izy satria fa lasa afo mirehatra mandoro azy. De mitady fomba ny devoly anakarana le vavaka ohatra zany vavaka personnel ao an-trano anao de zay misy mandodona tampoka ny ivelany de misy olona avy ato ianao le mivavaka be azy efa tafaray amin'ny tompo. Iny olona iny mety ny raha ny devoly iny endana makany aloha de dodoma aloha hijanona tampoka le vavaka fa may zay. Ka raha amin'iny anao hoe mitsahatra de lasa mamoa le olona de miverina amin'ny vavaka indray avy eo, tsy tafaverina tsony le hafanan'le vavaka teo pasteur. Fa na ohatra ianao mivavaka be iny maneno tampoka ny telefona dren mandeha amin'ny sonnerie de iny anao fa mitodika hoe ndeha haka le telefona de amaly le telefona allo ahoana zay tapaka le vavaka. Mitanjo ny devoly amin'iny zany de hoe ataovy aloha zay atapaka an'le vavaka fa may loatra zay. Fa vahaolana pasteur ny fifaraisana amin'Andriamanitra rehefa tena tafiditra zany ianao mivavaka ny tena mety de zao rehefa misy ora zany natokanao an'Andriamanitra de na inona mandondona any na iza mandondona any na hoe misy mitelefona na hoe tsy fantatry zavatra atao, misy olona miantso vonjeo tampoka any ivelany any de tsy haiko misy amin'ny ianao zany amin'ny alina mivavaka de misy miantso vonjeo any atokotany any de hoe hitsangana ianao aza tapahana le vavaka fa tohizo hatrany le vavaka mba ho tafaray amin'Andriamanitra ianao pasteur. Ny fiasan'ny vavaka ny marina de mahirindrindra pasteur. Ya ny baiboly raha teo de miteny manao mivavaka aza mitsahatra tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Mbola isy vanim-potoana rehefa tonga any amin'ny mianatra ny tantara Solomon sy David tsika de mianatra ny tena refin'ny tempoly satria misy fahasamihafana ihany le tempoly sy le taberna kely eto. Fa ny raha somary maka santionany kely fotsiny de hoe ny tempoly de takan'izao izy io misy jiro tsy mety maty ao eo amin'ny fanaovan-jiro eo zany ohatrany hoe raha isitsika ohatra hoe labozia de tsy mety maty mihitsy io andro manalina io jiro mirehitra foana izy io. De ny endrika asehon'izy io zany pasteur de hoe itsika mpanompon'Andriamanitra de tokony hirehitra foana, manana n'lay afo ny fanamasin'Andriamanitra ao anaty, manana n'lay herin'Andriamanitra ao anaty. Fa raha ny any amin'ny tempoly izy io de
karazana labougie io no ampiretina fa tsy zay tsolo le izy ndrandrimantsika mieritreritra manao de asiako labougie atao anatin'ny trano koa de tsy vonoko andro manalina fa za ka mivavaka de fadisokevitra be zany fa ny tena hevitra finosiny le izy zany de hoe za de tokony irehitra foana ianao de tokony irehitra foana ary zany ane de lo tsara ane pasteur Alvarez raha misy pino a nampanompon'andriamanitra ohatra hoe misy aretina mitaiza nefa ianao mpanompon'ny tompo de za zany milaza aminao a ozy aho hoe avy ireno lay afiny le fifoazam-panao anatinao le fitiavanao vavaka le fifandraisanao amin'andriamanitra fa rehefa mirehitra ho an'andriamanitra ianao a tsisy microba tavelo zany eo anatin'ny vatantsika ao tsy miresaka mosavy teo pasteur Alvarez tsy misy na de feoana vorondolo mandalo any ambonin'ny tafitranonao azy rehefa feno herin'andriamanitra ianao satria io ane fantatry satana mihitsy hoe ty tokantrano ty misy afo misy afon'andriamanitra ato ty olony ty misy afon'andriamanitra ty misy herin'andriamanitra ty ary akoatran'izay koa nefa tsy hoe mampatahotra ny devoly fotsiny fa tadidia foana farakaraky ny aben'ny herin'andriamanitra ao anatinao no misitona ny fitahian'andriamanitra anatona anao ny fitahiana raha tena marina tsy de fangataka loatra eo anatrehan'ny tompo fa ny fitahiana lakile fotsiny voainao de voay de alaova zay tianao atao ary anisan'ny lakile de ny firehetana ny fanompona an'andriamanitra lay afon'andriamanitra ao anaty ao ka rehefa mirehitra ianao manatonao azy ny fitahiana zay mahatonga ny davida tena somary mampahery be le tenin'ny davida ozy izy manao hoe ny kapokako izy feno de feno mideborde hitanao midika le hoe ny kapokako feno de feno tsy hoe le kapoka fandrahoam-bary akory na le hoe atao firy kapoka ny vary de atao feno de feno tsy zay le resaka eto pasteur Alvarez fa le tenatsika lay vata tenanao feno herin'andriamanitra de mitobaka le herin'andriamanitra ao anatinao de miteny am'izay izy eo amin'ny andininy fahelina rehefa feno le kapoka eny tokoa sy fa fahasoavana sy famindram-pony manaraka zany hoe ny olona feno zany de arahan'ny fahasoavana ao arinao de famindram-po zany hoe ny fitahina amin'ny fahafenona no manaraka ny olona feno ny herin'andriamanitra manana ny afin'andriamanitra ao anaty zay ny hevitra le jiro resanao teo fa raha vao tsy azotsika zany zavatra zany de lasa matimatytsika io ane tena itsika pino milaza hoe kivy io pino matimaty reraka azy zany kamo azy zany kamo azy zany andeha hivavaka ore olona toe-panahy inony zany kamo azy zany andeha hivavaka de misy amitsika tambatambazana vao andeha hivavaka itsika vonjena ndray ny tambatambazana itsika hotahina ndray ny tambatambazana de volo manarona andao amin'ny alina efa manofo ratsy ianao efa tsy mahita tory ianao de mbola ianao koa tambatambazana efa de mbola misy olona tsy mety ndray fa ny ataona azy mbola manakina ty fandarany ty mbola manakina misy andreo am'rolo ndray fa tsy mahita tory amin'ny alina fa mbola manaratsy nyty fandarany ty ary tsy tia mpitory teny eto mihitsy alanao mihitsy mpitory teny zany efa miteny aminao a fa ho ampahorin'ny devoly ianao rehefa tsy an'andriamanitra ianao tsy maintsy ampahorin'ny devoly ianao zany eny mahatonga ny olona diso hevitra pasteur e diso hevitra satria ahodiny ray le ditika azo manitra io le fofona manitra io fatona vorodamba ndray midorany de aveo mandory fingotra de mandory fatobolo de ny sasany mandoro an'le hoe epoka manitra ohatrany makaralina izy aloha tsy de epoka manitra loatra eo anelanelany manitra sy ny maimbo le fofony tsaiky loatra le vidinany amin'ny mpivarotro eny misy ohatrany zavatra lavalava kely mba tsy tononitsika eto angamba le anarany fa manahirana raha tonony eto le anarany fa eo anelanelany maimbo sy ny manitra zany makarary ando tena makarary ando de manevitra be de misy olona de manoroko anyreny no etirety no ditika azo manompofona de andro de volina no taitra am'ireny arona pasteur amin'ny tena zay lafiny ara-bakiteny zay ianao hoe lefa le jiro izy ianao tsy ara-bakiteny tsony le jiro fanaovanjiro tsy labozio tsony nodorana de misy an'le tsika mbola tsy any am'le tranolay fianana aloha zany eto aloha fa lefako any le fantaninana izany azy le tranolay fianana de misy olona mandray ara-bakiteny koa pasteur de manao izy hoe tranolay fianana de makalay zany izy io lay odomoko io lo odomoko io de saroman'lay zany ny fandrina de hoe ina nataonareo aty rehefa mivavaka de atony tranolay fianana hoe misy lay zany mandity anazy ambony fandrina ao de ho izy mivavaka le izy ndray raha ho fiarovana moka tsy maninona reo fa ny tena marina de zao lay trano lay fionana lay taberina kely nresantsika na ny tempoly a de fanambaran'andriamanitra andriamanitra nefa namaly an'le izy manao hoe toerana iaonana amin'andriamanitra le izy toerana misy ny fanatrehan'andriamanitra le izy de eo tsika no miaona amin'andriamanitra aty amin'ny andro jesosy ane de zao ny teniny ozy jesosy fa naizanaiza angonandrona telo amin'ny anarako de ofovoany aho tsy ho avy ny andro izy ary tonga kehitriny raha ny mpivavaka tadiny ray amin'ny fanasin'ny fahamarinana de andriamanitra de fanary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasin'ny fahamarinana tsy any jerosalema na ny tendrombohitry gerizima ntsony fa naizanaiza toerana iatsono ny anaran'ny tompo
de manatrika foana andriamanitra zay le izy zay ka naiza anao ohatra zao anao eny ambony fiara fitaterana eny ianao be deabe ny embouteillage de afaka mivavaka ianao afaka ny zavatra mahafinaritra mantsy pasteur Alvarez tamin'ny vanim-potoana zany raha eto amin'ity le exodus ty de tsy misy afa-tsy ny taranaki Arona ihany no mpisorona ary Arona ihany no mpisorona be reo ihany no afaka mandoro ditika azo manimpofona reo rery ihany zany raha ohatra ianao zany nanoty ianao de tsisy idiranao arian'ny taberna kely ary fa ndara maka sisiny ianao ny anjaranao fotsiny de aiza ny ondro tsy misy kilema zay ihany io fa rehefa tonga Jesosy Kristy tompo dia ozy izy mivolazany teny soratra masina manao hoe olom-boa vita ianareo olom-boa vita ianareo efa nataon'Andriamanitra ho fantsaka-pisorona isika fantsaka-pisorona olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tena nozy mivolazany soratra masina zany hoe tsika rehetrarehetra zany de lasa nataon'Andriamanitra ho mpisorona ho an'Andriamanitra daholo ina moa ny dikan'le hoe mpisorona ho an'Andriamanitra lasa afaka mivavaka eo anatrehan'ny tompo manandratra n'le vavaka eo anatrehan'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra zao zany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana tamin'izany fotoana zany sao maraitsy ariva ny fanaovana fanatitra fa taty misora amin'ny testamenta vaovao araka ny teniko taminao teo de Jesosy zany teny manao hoe miareta tory sy mivavamba tsy idiranareo mifankapanahy de nitsindrin'ny apôstôly Paoly manao mivavaka aza mitsahatra zany hoe tsy misy fitsarany zany eny mahatonga ny olona sasany teny manao hoe ny anareo kosa nivavaka fa tsy misy fitsarany ka aizaka mivavaka maraina ataondra ariva latsinainy 24 heures sur 24 7 sur 7 ny anareo lava loatra za tsy hoantika lava loatra tsy misy fitsarany misy olona miteny an'zany ka tsy misy fitsarany mihitsy le izy tato amin'ny eto izy le hoe maraitsy ariva fotsiny fa zao tsy misy fitsarany satria tena mila vavaka ny fiainanao ato anatin'ny tokantrano ato tena mila famonjena tena mila n'Andriamanitra jereo tsara ny famonram-pon'Andriamanitra pasteur Alvarez raha ohatra fotsiny ianao zao ataoko hoe ampiasa opérateur anankiray ianao ka hiantso olona de tsy ampy ho ampiasainao raha crédit-na 5000 isan'andro raha tsy atao an'le hoe frentz anga de mba mahazo azo kely de mba eo mba miantsoko nefa ve de antso namana foana koa isan'andro fa tsy olo-kafa fa tsy maintsy zay le izy zany hoe vola zany vo zay vo afaka miresaka aman'olona fa jereo tsara fa Andriamanitra tsy nitaky crédit taminao na ariary azy Andriamanitra tsy naka ny vidiny ny antsoantsonao isan'andro na ny ariary azy ary na mifiry alina Andriamanitra anao tsonao na mifiry alina tsy mbola miteny taopotsofinao izy manao hoe mangina fa makarenina fa za mbola matory tony mitabataba tsy misy fitsarany na andro manaliny tony mbazavaly tsy mbola miteny an'izany Andriamanitra fa izy foana raha mampirisika foana ary mitombona foana ny teniny antsoa de hovaliko ianao ary anoko zavatra lehibe sary-patana zay tsy fantatrao zany hoe amin'ny fotoana rehetra ianao zany ka miantso an'Andriamanitra de mahagaga pasteur fa miainy foana Andriamanitra tsy leo ny fitarainantsika izany izy tsy leo ny antsoantsika izany izy ny zavatra makaleo an'Andriamanitra ray fotsiny araka ny vakitsika teo de le fofona fahavetabetana ary ino mahatonga anazy miteny manao azy mitora fanatim-paolona tsony na hoe misy olona zany manatona an'Andriamanitra ina moa ny dikan'izay zany raha ohatra hoe nitsika ty amin'ny andron'ny fahasoavana ty ny hevitry lisy de zao misy olona mibebaka foana isan'andro hitanao ohatra hoe ny fibebana matsy raha ny tena marina indre mandeha ianao zao rehefa mibebaka ianao hoe za tsy isotro tokantsony de indre mandeha any zay fa tsy hoe mibebaka andro any maraina de efa akaiky ny fanatitra ariva tena nde isotroko indray aloha fa efa mitelo zao fa raha ariva ndray fa akaiky ny fanatitra ariva de mibebaka indray rehefa avy eo zany le fofona fahavetabetany aminao atrehan'ny tompo ary ny olona ohatran'ireny zany le tena tsy mba mahazo valim-bavaka mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra satria mibebaka izy maraina de manoto izy rariva mibebaka izy mijangajanga izy maly ariva de mameriny de mifona amin'Andriamanitra de mitomany izy de misy ara mifadianina mihitsy de afaka eo izy aloha de miverina indray izy de ozy mitompo zao ny valim-bavaka azon'le olonireny manao hoe mangina tsy hain'ny fivavaka ataonao tsony fa fofona fahavetabetana amiko zany ozy Andriamanitra zany le izy na hoe tonga ny faraisana ny fanasan'ny tompo de reny miretirety miaraka amin'ny 4x4 miaraka amin'ny fiarakodia tsara tare de miaraka amin'ny kravaty tena raitra de raitra sy ny fitafiana tena mipopoka mihitsy de nefa vita io le faraisina fanasan'ny tompo isam-bolana io de avy eo ndray lasa manao kolikoly de manondra anarena tsokosoko de avy eo manao tsindry azo lena de alaina daholo ny tany-bahoaka de misy ranomason'olona ny hoaninao satria ianao manam-bola de tsindrinao ny olona de avy eo anao mandray fanasan'ny tompo de moto kristianina be motina be tena osy ny olona lasa mpivavaka be miaraka amin'le dépliant kely jerenao ohatran'izao iny de ohatrany hoe mpivavaka be ery de ozy Andriamanitra manao hoe fofona fahavetabetana amiko zany aza mitora fanatim-poana intsony midika indray mantsy pasteur le olona tsy mibebaka fa ny ataony ihany ny ataony fa tahaka ny hoe
anafenany ratsy ataony fotsiny lay fivavahana de leo Andriamanitra tofoka Andriamanitra ary de tsy mainy vavaka sy tsy miaro andren'olondreny Andriamanitra fa Andriamanitra zany rehefa tena hoe anompo azy ianao de izao zay foana l izy hoe tsy maintsy iloavana fibebahana fekekeliko fanenenana amin'ny ratsy atao ary fanapaha-kevitra fahafozana ny ratsy rehetrarehetra de anaraka an' Jesosy Kristy tompo ary rehefa manaraka an' Jesosy ianao de ohatrany Zakaiosy Zakaiosy anie jero tsara anie fanapaha-kevitra Zakaiosy pasteur Alvarez fa mpanan-karena izy olona manana ny maizy azy fa enony hoe banga ny fiainana na mpanan-karena na mpanam-bola azy izy na manam-pahefana enony hoe banga le izy fa rehefa neona tamin'ny Jesosy izy inona ny zavatra nataony voalohany tonga de fibebahana ary nanao ionana amin'ny tompo izy na debe ny olona teo fa Zakaiosy kosa tsy nanaiky nanao vavaka akisisika be tsy manaiky raha tsy mahazo Zakaiosy de nekarany tany ambony hazo le izy ary de vao nahitan'i Jesosy izy de izy manao hoe raha ny zavatra olona anaiky tamin'ny fanambakana tonga de onerako avy efatreny ary dia tena ho Jesosy teny hoe manao hoe anio no tonga eto amin'ity tokantrano ity ny famonjena fa izy de zanaky Abrahama ihany koa izay le fiekekeliko zay le fibebahana pasteur ary rehefa mibebaka ohatran'izany le olona de tonga ao anatin'le olona famonjena tonga ao anatin'ny olona fiadanam-po tonga ao anatin'ny olona fitsarana mamaraparantsika mamaraparantsika pasteur ary raha fitina pasteur de hoe zava-dehibe tokoa ny fahasoavana zay omen'Andriamanitra antsika am'izao fotoana zao satria raha ny vavaka zany tokoa araka ny teninao teo pasteur de olona voafetritra voatokana tsy ny zanak'Israely rehetra no afaka ny vavaka fa olona vitsivitsy tamin'ny zanak'Israely no afaka nakao amin'ny tranolay fionana nanatona n'Andriamanitra de nivavaka tamin'Andriamanitra am'izao fotoana zao nefa dia nohony amin'ny Jesosy Kristy tompo nohony amin'ny rano nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana nohony amin'ny fanavotana nataon'i Jesosy nohony amin'ny sakrifisy nataon'i Jesosy Kristy tompo dia afaka tsika menakavy manatona n'Andriamanitra mivavaka na io mivavaka any am-piangonana na io mivavaka any amin'ny cellule na mivavaka ao anatin'ny tokantrano tsika menakavy ao tokantrano ao na vavaka personnel zay ataonao manokana de noho ny fahasoavan'i Jesosy no ahafahantsika manatona azy ary zay rehetra miantso azy moa dia mamaly azy ny tompo hitanareo araka tsahinareo amin'ny fonareo rehetra fa misy zavatra ohatrao pasteur zay fa feny de feny zay fa tonga atao tsaiko ty zavatra ty apetraky ny tompo atao tsaiko hoe ndraindray tokoa pasteur le fahasoavana be mento ny tompo atsika zay natonga atsika ho afaka mivavaka isan'andro isy minitra sisa seconde de zao ndraindray ataony devoly zay atafotoana atsika ndraindray ohatra hoe mifamaly ohatra izy mivady alohan'ny andehanana any am-piangonana mivavaka de izy mivady mifamaly de izy le anankiray hoe za tsy vavaka lasa ohatrany hoe le vavaka any amin'le vavaka le izy no metraika nefa izy roa no famaly na hoe mifamaly tamin'ny namany izy na niady tamin'ny namany na ny zavatra nasosotra atao tanàna no tany ampiasana de hoe za tsy vavaka tsony de ohatrany hoe lasany amin'Andriamanitra no iafaran'le resaka nefa izy miroa na isy le namany no tsy fakazo tao mila fitandremana satria enao sy namanao tokoa ve niady de any amin'Andriamanitra no tokony isy fitraikany any ve ny ifaran'le resaka tokony tsy de zay loatra fa ny fifaraisanao amin'Andriamanitra de aroso tsara tandremy tsara ivavaka amintsika pasteur am'izao fotoana zao isotra ny tompo nohony am'izay tenin'Andriamanitra izay daoary raha eo misotranao zay nohony amin'ny fampianarana nampianarinao anay teto dia ny amin'ny fanatitra isa-maraina isakariva isan'andro zay ataon'ny mpisorona de zanaky Arona izany nampianarinao anay teto koa tompony amin'ny fandoroana altara fanaovana fandoroana didikazo manopofona ho tonga antitra kasitrahana atao isan'andro ihany koa eo anatrehanao nasehoanao teo ihany koa tompony fanatitra zay ataon'ny Arona mpisorona be zay miseho eo anatrehan'Andriamanitra indray mandesa-keritaona mazava aminay tompony dikan'izany teny zany na ny heviny ara-soratra masina arabaka teny na ny heviny ara-panahy zay iainanay am'izao fotoana zao ny amin'ny fanaovan'ny jiro ny amin'ny didikazo manitra ny amin'ny fanatitra dia vavaka ataon'ny olona masina ny amin'ny altara zay fanoloran-tena fibebahana tompo meo anay ny andeha mahitsy eo anatrehanao andeha araky ny teninao meo anay fahazotoana mivavaka firetana mivavaka faharetana mivavaka fahazotoana mivavaka tompo ataovy tonga lehilahy sy vehivavy matotra ara-panahy zay ka manana fanoloran-tena feno aminao ny amin'ny fitondran-tena ary ihany koa ny amin'ny vavaka isan'andro araka ny teninao milaza hoe aoka ivavaka mandrakirevaka tsoreraka de ta io manokana tompo ny fiainam-bavaka ny fiainam-panahinay ny voninahitra tompo de ho anao rery any misaotra Jesosy eo amen eny tompoko de mifarany eo iny resaka nataontsika androany iny toizantsika indray rapetso amin'ny Exodus toko 17 lasa foana ty ary tsy akajanona mihitsy ty pasteur Alvarez manasanao zay anaraka tsy tapaka satria de mahasoa atsika
ny fanarana ty fandarana ty tsy fotokevitry ny fiangonanay zany na ny fikambanan'ny fiangonan'ny pasteur Alvarez fa ny zahana hoe ny zavatra atao anatin'ny baiboly no voasana sy ampianarina araka ny fahalalana sy ny tolotsaina zay ny averina hoe mety maro amintsika manam-pahalalana lavitra noho izahay kanefa dia fifampizarana ny zavatra atao eto mba ampitombo ny finoantsika ny zava-dehibe dia hoe rehefa voavonjy ianao naizanaiza fiangonana ivavahanao na zokony na zandriny na mbola isafikelinkiorinao dia tsy dia zay loatra ny olana fa hoe any Jesosy ve ianao tonga tempolon'Andriamanitra ve ianao tonga tranon'Andriamanitra ve ianao voavela heloko ave ianao efa tena marina feto ambonin'ny tany ianao ao anatin'ny ataoko hoe registre ny fokotany zao ny anaranao satria vidy filoham-pirenentsika fa raha ny marina tokony efa voasoratra any an-danitra ihany koa satria sady poniny tany ianao nefa poniny lanitra ihany koa ka ny fanontaniana mipetraka hoe voasoratra any an-danitra ve ny anaranao raha mampisalasala dia izao azo soratana zany azon'Andriamanitra soratana zany raha anio ianao no anaiky ny tenin'Andriamanitra sy ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy tompo dia anio ihany koa dia anao fanambaran'Andriamanitra fa anisan'ny olona voavela helika sy olombavonjy ianao ho tahin'Andriamanitra tsika tompoko ny fahasoavan'Andriamanitra ray eny tononona amintsika rehetrarehetra ary izany ataoko hoe sorom-panavotana nataon'i Jesosy tompo zany dia izy fiatraikany aminao sy ny taranaka ao veloma tompoko